Manolotra ny arahaba tompoko. Indro atolotranao ary mivinan'ny toetry ny andro amin'izao fankalazana ny fety izao. Raha tazantsika amin'ny sara zava amin'izana-bolana dia misy rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara izay efa nanome rotsakorana tany amin'ny faritra atsimo ho amin'ny androany. Mbola hitohy hatramin'ny rahampitso moa izay orana izay fa mihitatra tsikelikely hatraty amin'ny ilany atsinanana. Raha ny vinan'ny maripana indray dia tombanana mbola nevikevoka hatrany saika manerana ny nosy. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny rahampitso izao dia izy tandrifin-drahona andalo ny voamaraina ny motsiraka ny fadry Sofia, Boeny, torak'izay ihany koa ny motsiraka Analanjorofo sy Atsinanana. Azo an'izay orany tandrifin-drahona izay ihany koa ny any Avatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Iorombe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Andrahona ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro ary mety hifangaro amin'ny zavotany kosa ho antsika eto amin'ny afovoantany mihazo ny faritra avaratra andrefana. Andrahona vitsina ibanika tanteraka anitsika avy masoandro motsiraka andrefana sy ny faritra avaratra ary avaratra Atsinanana. Raha ny tolakandro indray dia ho maina ny any Adiana, Sava ary ny tapany avaratra ny faritra Analanjorofo, torak'izay ihany koa ny aty motsiraka ny faritra Boeny, Melaky ary Menabe. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray indrindra ny alina, ny ilany andrefana ny atitany sy ny atitany ny faritra avaratra andrefana. Azo oram-baratra ny any amin'ny faritra Sofia, ny tapany atsimo ny Analanjorofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Matsatra Ambony, Iorombe, Atsimo Andrefana, Anosy ary Androy. Mety azo oram-baratra ihany koa ny ilany Atsinanana, Analamanga, Vakinankaratra ary Amoronmany. Raha ny vinan'ny maripana indray dia mananika hatrany amin'ny 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sava, Sofia, Boeny ary Betsiboka. Manodidina eo amin'ny 30 na 30 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Tafidina 20 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady indray dia mbola ho maina hatrany aloha ny any amin'ny faritra Diana, Sava ary motsiraka Analanjorofo, torak'izay ihany koa motsiraka ny faritra Melaky ary ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny any Sofia, Boeny ary Betsiboka, torak'izay ihany koa moa ny atitany ny faritra Melaky. Ny faritra sisa rehetra dia miandrandra oram-baratra avokoa. Ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana, eo amin'ny 30 na 30 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Misy fiakarana hatramin'ny 30 degré ihany koa any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy indray ary dia andrahona ny voamaraina na anjombona mety hisy ihany enerjika isina tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana. Azo orana tandrifin-drahona motsiraka ny faritra Atsinanana sy Vatovavy ary Fitovinany. Ho maina be na andrahona mitsitokotoko ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Ny tolakandro indray dia azo oram-baratra ny any amin'ny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, mihitatra hatraty Amoronmany, Alaotra Mangoro ary Atsinanana sy ny faritra Vatovavy. Marihana nefa fa mety hitsitokotoko ihany izay oram-baratra izay amin'ny ankapobeny. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona kosa ny aty amin'ny Matsatra Ambony, Iorombe, ny tapany avaratra ny faritra Anosy ary Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra avaratra sy ny motsiraka atsimo kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana mananika hatrany amin'ny 30 degré hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana, 20 na 30 degré ho antsika eto amin'ny afovoantany. Manodidina amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny motsiraka Atsinanana. Araka nefa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro menanao indray ny tahafaly taon'ny rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha hitantsika amin'ny kisary dia nanodidina na ambany fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Araka izany dia mijanona ambany amin'ny ankapobeny ny tahafaly taon'ny rivotra teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avo kosa jerena dia vinavinaina ahitana fiakarany kely ho amin'ny antonony ny tahafaly taon'ny rivotra eto Antananarivo. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy izay avy teo meteo Madagasikara dia mirary krismasy sambatra sy taom-baovao feno fahombiazana ho anareo. Veloma tompoko.